faniny fahasoavana am-pampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady ny Trinité, zay ny alahady misy atsika androany. Alahady zay mazava dia mazava mihitsy araka ny fitarihan'Andriamanitra atsika dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Rehefa avy nankalaza ny Pentekostsika tamin'ny herin'ny androany, aoriana ny Pentekostra dia fankalazana n'Andriamanitra Ray, fankalazana n'Andriamanitra ilay zanaka tonga teto an-tany ka namonjy ary nampitoetra atsika hanana ilay anjara lova dia ilay fiainana mandrakizay, ary ilay Andriamanitra fanahy izay mpananatra sady mpampahery atsika. Dia ho amin'izany tokoa ny iainantsika ny vanim-potoana izay misy atsika izay santarina manomboka androany hoe andron'ny Trinité, alahadin'ny Trinité, alahady izay iainantsika miaraka amin'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ho atsika rehetra manakariva ny riavana ny fahasoavana am-pampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ilay tombo sady mpamonjy atsika. Ny Salamo fahafito ambinipolo ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito, ary ny hira fahenina ambin'ny folo ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo, no iarahantsika rehetra mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Efa samy miarana hita izany dia iaraka amakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe iteranao ny firenen'Andriamanitra, iteranao ny firenena rehetra, ifaly sy ioto ny firenena samihafa, satria tsara marina ny firenena iao, ny firenena samihafa manontany dia entinao. Iteranao ny firenen'Andriamanitra, iteranao ny firenena rehetra, mitany ny fanao vokatra, mitay antsika Andriamanitra, dia Andriamanitsika, mitay antsika Andriamanitra, ary atahotra azy mivaza ny tany rehetra. Amen. Mideranao tokoa izahay ry Andriamanitra, mideranao satria ianao no ilay Andriamanitra.
ary mitaona ny sambazantany zahay eto amin'ity efitsikema betela ity ary nina moa fanomponina rehetra na ny aty an-tany na ny any an-danitra mba samy hideranao tokoa fa tena mitsara marin'Andriamanitra ny firenena rehetra ianao. Ianao tokoa Andriamanitra no fantatray fa lay mitondra ary lay mpitondra anay na natongavana eto na nitsangananay tompo avy tao ampandrina fitondranao avokoa zany ny fanadinonay an'izany ankehitriny Andriamanitra no lay hanatonanainao ka ifonanay ndraindray zay Andriamanitra to fofotsiny ndraindray zay Andriamanitra to miazakazaka amin'ny raha maro samihafa. Eny fa na dia ao anatin'izao fotoana zao azy Andriamanitra kely endaka ny fifandraisanay aminao fa raha ny zavatra ranofo kosa hiazakazahanay zany omenay valeur. Mandrenesa Andriamanitra ny vahoakanao eto amin'ity efitsikema betela ity ary raisy tompony fifonanay. Efa vitanao tompony famonjena ary fantatray Andriamanitra fa teo amin'ny azo fijaliana ianao mitondra ny aretinay rehetra raha zao coronavirus zao Andriamanitra zavatra maivana aminao fa izahay mijamba Andriamanitra ka lasa ny tanàna Tomasina Ray manontolo lazaina fa mitondra coronavirus ty Andriamanitra noho ny aminao Jesosy Kristy. Ampizahay fiangonana Andriamanitra mba ihika fandresena tokoa ary ty andro androany ity Andriamanitra handrenesanao anay handraisanay tompo fitahina avy aminao. Zahay zay olo mbo vonjinao maro be Andriamanitra ankehitriny tonga mifaly am'izay vitanao ary efa fahadoza tokoa Andriamanitra fa tsy hoe trahadoza koa fampio zao fotoana zao tompo araka ny antsono amin'ny fiangonana hoe mihavana ao amin'ny tompo mba ho iray tokoa tompo ny fiangonana rehetrarehetra na iza dia ny fiangonana manaiky anao Jesosy Kristy tsy mety Tomasina ihany Andriamanitra fa manerana Madagasikara ary aoka mba hipraimbola antoka amin'izany zay tsy raray avy na ankizy kely zany na tanoro zany na olon-dehibe zany na dekôly zany na mpiandry zany eny fa pasteur rehetra Andriamanitra mba iray feo zahay ka ny anaranao ny deraina fa tsy ny coronavirus. Ampitomoero aminay arak'izany Andriamanitra ny fahazavana tavanao mba hitondra fahazavana ho anay tsy raray avy. Eny fa na am'izao ora sy fotoana zao ny rapitso zay hifandimby eny fa amin'ny andro rehetra zay iainanay fa ianao rery any tokoa ry fanahy no mpanazavanay ka miandrandranao zahay azahely anao tongavy anao manjaka feno eo anivony zao fotoana zao ka raisy tompo liderany haja zay atolotra ianao fa avy amin'ny fonay manontolo zany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Petraka isika tonga eo tontolo ny tenin'Andriamanitra isika riavana ny hitarika ny fotoana ny ankizy sy ny tanora hitsangana aorinan'izay ny hira raika ambinipolo sy fitonjato. Ny andininy voalohany dia toy amin'ny vavaka sy ny vaviteny ary ny hira 3 sy valonjato. Ny andininy faharoa sy ny andininy fahaefatra dia mandreny afaka isika. Angataka ny tompony anjara amposo. Ny sampana sekoly alady dia samy miarakatsika fiangonana indray ary manotra tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao hivavaka isika. Fanahy maso no misaotra anao indray izay
fa mbola menao fotoana zay fany amieny no teninao ka mitenena Jehova ho vavonikely zay mpanomponao amin'ny anarana Jesosy Kristy zokinay no angatany izany saotra indrindra Jesosy amen. Ny tenina ny soratra masina zay omenantsika anio dia ao amin'ny oabolana toko 720 andiny 720 oabolana toko 720 andiny 720 mivaky toy izao anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao, eny ao ka ho ravoravo ny reninao izay miteraka anao. Amen. Andeo hoe rahantsika mamela izany ten'Andriamanitra izany. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao, eny ao ka ho ravoravo ny reninao izay miteraka anao. Amen. Iara-mitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly Lahady. Ny zanaka Endriany no afaka mampifaly sy mampirava ny reniny. Niasa loha Maria raha nody avy namonjy andro firavavona tany Jerosalema izy. Tsy tafiaraka tamin'ny mantsy Jesosy zanany. Tilandro taty aoriana, indre manahoana ny hafaliany. Indro mihaino sy mianatra ny lalàna toekanjan'ny Tempolo Jesosy Kristy. Dia toy izany koa isika anio. Afaly amin'eny ny mahatsapa fa tsy misaraka amin'Andriamanitra ny zanany tiny sady tia azy. Afaly amin'eny ny mahatsapa fa tsy misaraka amin'Andriamanitra ny zanany tiny sady tia azy. Fa hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe aoka ho faly ny rainao sy ny reninao, eny ao ka ho ravoravo ny reninao izay miteraka anao. Dia ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Dia mbola hiara hivavaka isika tompoko. Fifaliana lehibe ho anay tokoa Andriamanitra ray izay any an-danitro. Rainay amin'ny anaran'i Jesosy zokinay ianao. Dia raha tsy mankasitraka anao hatrany ny fonay. Fa mbola niazo, mbola nitahiry, mbola nitantana ny fiainanay ianao. Ka tody soamatsara amin'izao fotoam-bavaka fiarahanay mivavaka izay. Saotranao indrindra izay fa faly ny fonay satria fotoana sarobidy indrindra izao. Fotoana izay ahafahanao mifanerasera, ahafahanao mandefa ny teninao ho anay. Izay teninao dia teny fiainana. Izay teninao dia teny hoentinao mampijoro anay mandrakariva. Ny teninao tokoa dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho amin'ny nofo rehetra. Ny fandimbeto ary ny mpanomponao amaky ny teninao tokoa. Ianao no ampahiratra ny masony ka hamaky izany tsara. Eo koa ny mpanomponao izay ampitondrainao ny teninao. Ny fanahinao masina trano tompo no ambomba. Ny fanahinao masina trano no anendry ny lelany. Ka tsisy ambarany eto afa-tsy ny sitraponao. Ary izahay vahoakanao tompo malalo dia velomy mandrakariva ny etaeta ao anatinay. Mila ny teninao mandrakariva izahay tompo. Satria ianao dia tsy mitsahatra mandefa izany ho anay. Koa aoka mba ho tany lonaka andriny ny teninao izahay vahoakanao.
ka hamoho anao Andriamanitra ary ahafahanay miaina, ahafahanay mijoro, ahafahanay tsy matahotra, ahafahanay ihany koa tompo malala anam-piadanana indrindra ny reny rehetra amin'izao fetiny reny izao, satria tompo malala ianao nefa nyteny fa fiadanana nomeko anareo dia misy matoky izay tompo fa nyteninao zany dia hanasitrana tompo malala ary indrindra ampijoro ho vavolombelonao mandrakarivo. Dia amin'ny anaranao Jesosy no ametrahany izany. Saotra tompo malala. Iaraka mamaky sy eny teny avy amin'ny soratra masina isika ry havana. Zany dia hitantsika ao amin'ny Salamo fahatelo amby telopolo amby zato, raisina amin'ny andininy voalohany dia tsatra amin'ny andininy fahatelo. Toizana ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo amby folo. Jaona toko fahatelo amby folo, raisina amin'ny andininy fahaefatra amby telopolo dia tsatra amin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Ary faranana ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko fahatelo amby folo. Romanina toko fahatelo amby folo, raisina amin'ny andininy fahavalo dia tsatra amin'ny andininy fahafolo. Rehefa niarana hita dia vakitsika ny Salamo fahatelo amby telopolo amby zato, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha, izay mitsororoka amin'ny sonitra dia ny sonitra iarona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony tahaka ny ando aneromonina, izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin' Jehova ho eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hafantarany ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Aza vela izy tsy voalona amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa natanteraka ny lalàna, fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaky ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana no fahatanterahany lalàna. Ray masonao manasinanay amin'ny fahamarinana fa ny tenanao ny fahamarinana. Iara-tsangantsika hitsinany amin'ny Thank you.
alady ny trinité triavana dia ny mofinain'androany no texta hoaizitsika salamo fa 3:30 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Ny zava-dehibe riavana eo anivony zao alady ny trinité zao ary nina moa fa tino alady voalohany amin'ny volana jona alady arahantsika mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra dia ambara fa mazava lehibe ny tenin'Andriamanitra eto. Ijery ny atao hoe ny ety ivelany na iny tontolo ivelany zao tenin'Andriamanitra zao tsika dia mahita ary amin'ny sasiteny eo amin'ny salamo fa 3:30 io hoe inona ozy hira ho fisaorana ho azy vady mahatsara ny fifankatiavana ary tsy nahagaga riavana ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara zay misy atsika dia nampitoery ny fanamasina amin'ny atao hoe mihavana ao amin'ny tombo. Raha tambatra fotsiny zany foto-kevitra anankiroa zany dia mahititsika fa hoe tsara ny mifankatia ary ny fototry ny fihavanana ao amin'ny tombo dia nino ny fifankatiavana idina ihany tsika. Eo amin'ny andininy voalohany indrindra dia mahita anay koa tsika hoe inona anay misoratra eo protestante ny nao zany hoe bola hafa mihitsy zany bola protestante aveny ny anao sabe bolinny andiny voalohany ho an'le sapy firana fiakarana nataony zay ny sasy teny eo zany nify beboly protestante zany bebolina roa mety beboly katolika ary inona nefa ny zavatra atao hoe mahafinaritra ao anatin'izao fitarian-teny zay misy atsika zao zany miamidina ihany tsika ao anatin'ilay tontolo firana fiakarana dia ary ambany ary zany misy lay dikan'le hoe fiakarana satria nataony litera ny nahaty fa nenareo tsy haiko inona ndray nataona any inona nenareo akaiky le fiakarana litera b zay ndray zany sasany ndray zany ny sasany inona ary ny dikan'le fiakarana zany amin'ny teny hébreu zany aty ambany aty izy milaza hoe firana misy hevitra ambaratonga ka ho atsika rehetra zay tonga eto zany dia lazaina fa mianao ambaratonga zany zany atao hoe fihavanana ao amin'ny tombo zany ary ny ambaratonga voalohany zany ny andininy voalohany no manasongadina an'izany ny ambaratonga faharoa ny andininy faharoa ary ny ambaratonga fahatelo ny andininy fahatelo zay ilazana amitsika fa ny andininy voalohany ny fahatsaran'ny pralahy miaramonina zay no resahany zao tenin'Andriamanitra ary zany riavana lay
famerenana atsika tsy raray avy fa raha nilatsaka ny fanahy ny ray toerana nino ny fiangonana ary tao anatin'izany firaisany toerana izany dia mazava fa lay firahalahiana fifankatiavana lay firahamonina zay no zava-dehibe tao anatin'izany ary zay ilazana amintsika tsy raray avy tolgetry avy ny zanak'Andriamanitra satria tariny fanan'Andriamanitra dia ampitoerin'Andriamanitra araka eo andininy voalohany io hoe tsara sady mahafinaritra zany hoe ao anatin'ny fahatsarana sy ao anatin'ny fahafinaretana satria miaraka amin'iza amin'ilay Andriamanitra fanahy ary io riavana no zavatra tokony anamarika ny fiangonana dia ny fiangonana kristianina maneran-tany miaina fahatsarana miaina fahafinaretana miaraka amin'iza miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary zany fiarahana amin'ny Jesosy Kristy zany dia isika tsy raray avy no vavolombelona zany isika ihany avy no mampisy an'io Andriamanitra io fa ankoatran'ny olona tsy mino an'Andriamanitra tsy misy Andriamanitra ary zay zany no mahatonga hoe zany fiaramonina kristianina zany zany fiombonana kristianina zany indrindra fa fiangonana kristianina zany zavatra tsara indrindra eto ambony tany ary zay tao mananao zany riavana arak'izao tenin'Andriamanitra efa ely ianao fa namaky an'io fa le izy nefa tsisy heviny taminao fa ny zavatra hita fotsiny ianao manao privava hoe endre tsara sady mahafinaritra mpirahalahy miara-monina ny katolika moa naforona ela mihitsy hoe endre mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy rehefa jerena nefa amin'ny andavanandro inona nefa ny zavatra misy inona ny zavatra misy zava-dratsy zava-doza ny hita kristianina maninona tsy mifankahazo kristianina tady sarabaza ny mpivady rasy teny moa tsy menatra mitondra raha any amin'ny tribonaly indrindra moa fa mitondra raha eo anivon'ny fiarahamonina nefa zareo roa samy mitondra ny tokantrano zareo taiza teo anatrihan'Andriamanitra sy ny fiarahamonina ny fiarahamonina indray averin'jareo manao sinema mijery an'jareo roa mivady efa raikitra miady anjareo raikiraikiraikira hatramin'ny ankizy kely mivoaka manakila varavadjareo efa miady nefa mpivady kristiana raha misy le zany safiron'ny paster tsy vitan'izany fa ny zanaka sy ray aman-dreny tsy mifankahazo mihitsy efa natao ohatra hoe sary ohatra ny mahazatra zany misy zanaka moa tena hitanao mihitsy hoe zay ohatra tsy tiako mihitsy natao hoe tondra ny anarany iny misy manao an'izany sa mamorona koa paster misy zany mbola afaka mandeha sikariavana mbola fiainana andavanandro ihany hoe misy karazan'olona tsokafo fotsiny ny ataona aloha farangitiko io dia iny lasa mihoatra ny lamozilety le olona anankiray rangita ny sasany moa manisy olotra kondro ny tomejery tonga dia lavo le olona izy amin'io nefa hoe kristiana so n'Andriamanitra riavana fa ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy atsika raha mijery anareo ny Galatiana 5:5
dia mazava tsara ozy fa nivokatry ny fanahy kosa ozy dia fitiavana voalohamokatry ny fanahy riava lay fitiava ka ny fiangonana mitoetra ao amin'ny fitiavana ihany mitoetra araka ny fanahy zany no fiangonana mahita fahatsarana sy fahafidareta mahita zavatra tsara sy zavatra mafinatra fa rehefa tsy tariny fanahy ny fiangonana indrindra fa ny kristianina dia manino tsy misy zavatra tsara ao fa zavatra ratsy da indray ny mpiandro samy mpiandro ny fanao inona moa ty fosafosa aflay tandremo ary lailay aza misy tonga hatramin'izany tandremo ametrahan'iny tana hanika ny olona rehetrarehetra any ambadika any efa tonga dia mafantana raha vo izy mitsakany eo dia avy avy hatrany tonga dia manino misy zany sa firon'ny pastera koa izy fa maninona re zany no misy fa maninona zany no misy tsy manaiky ny fanahy masintsika ny avy ny tsy fanekena ny fitarian'ny fanahy masiny zany le avy ary zay hitomana anao amin'ity alahady ny trinité ity zany fotoany zao riavana hitsanganatsika ho kristianina marina ho zanak'andriamanitra marina ka ny fiainanao dia fiainana feno fahatsarana fiainana zay mahafinaritra fa tsy fiainana anjakan'ny faharatsiana ary zay tokony ampandintenatsika tsiraray avy efa ela mety novafahanao efa ela riava nandiananao am-piangonana efa ela riava ny rahanao tao anatin'izany karazam-piainana samihafa zany kanefa eto andriamanitra riava dia mazava tsara mihitsy ary mametraka amitsika fa tsara ne zany mahazanak'andriamanitra atsika tsara ne sady mahafinaritra ne zany mahazanak'andriamanitra atsika ary zay riavany natonga an' Jesosy Kristy ne maty izy hanafaka atsika ao anatin'izany ka ny antso eto zany dia manomboka androany dia aza atao zavatra hitoerana atao feno atsarana mandrakariva ny fiainana raha misy zavatra ratsy oatra tonga andoko na ny eritreritrinao na ny fijerinao tonga dia roa amin'ny anaran'izy amin'ny Jesosy Kristy zay makoiavana le fiainana le finoana roana fa tsy hoe feno araha-tsy nantontolo andro izay kely zavatra zay hitako ne izy oatra ny tena tsy miresaka amiko firotsony amin'izao fotoana zao tena mahagaga mihitsy kay zany le izy tsy azonao mihitsy fa efa devolona riny zay devola efa niditra lay fanahy masina zany izy efa tsy aotso fotoana riava o amin'ity alahady ny trinité ity dia tsika mba hivavaka ao amin'izany io moa ranomarina koa lay fiakarana eto ranomarina dia zay hoe Davida no namorona n'ity firana ity dia ny amin'ny firavoravona jiosy zay mbola betsaka be azo anaovana lesona manokana ity amin'ny manaraka zay azo anaovana lesona mihitsy fa ampahany kely fotsiny lazaiko aminao reto hoe rehefa miakatra ho an'ny Jerosalema zany ny jiosy dia anatin'ny hira irain'izy ireo ny salamo fahatelo amin'ny telopolo amby zato satria miparitaka manko zany jiosy zay misy ny teo akaikikaiky any Jerosalema fa misy avy lavitra mihitsy mitondra fanatitra ho an'Andriamanitra
fa ny zavatra izay mahafinaritra ao anatin'ilay fiakarana ny Jerosalema dia taon'ny Davida ho iray niza ny jiosy ray manontany ary zay koa riavana no mba sary apetraka aminao arak'izao antson'Andriamanitra ho antsika izao. Raha mipetraka arak'izany ary ilay teny hoe mihavana ao amin'ny tompo, tsika rehetra ny havana afaka samy mamaly araka andiny voalohany satria zavatra tsara sady mahafinaritra izany. Averiko indray mihavana ao amin'ny tompo satria zavatra tsara sady mahafinaritra izany. Andriny faharoa ary i zavatra tsara sady mahafinaritra iny dia lazainy andriny faharoa fa tahaka dilo ilo tsara amin'ny loha zay mitsoroka amin'ny somotra dia ny somotra iaro zay mitsoroka amin'ny orotongotra. Zany manko ny avana mantarany fa dilo ilo tsara zay ny diloilo fanosorana zay ary mosesy nanosotra anizany any arona no resara eto ao mosesy nanosotra any arona hompisorona any amin'ny Exodosy 7:20 no ahitantsika an'izany ny indriny ny fahafito. Ary ny tena hevitra zay asongadiny zao tenin'Andriamanitra zao atsika lay zavatra tsara sady mahafinaritra dia efa nanosoran'Andriamanitra ny fiangonana, mampijoro zany atao hoe fiangonana zany dia ilay fanosoran'Andriamanitra azy. Ary jereny angataka anareo ahy ijery na ny Petera voalohany 2:7 raha mety anareo mba tsika rehetra hiaraka maky Petera voalohany 2:7 ary io teny io iava moka ho teny velona amin'ny fisinao ivontiavitsika mabitely aty ka anomboka androany dia zay hoe zavatra tsara sady mahafinaritra no hiainatsika ny fiarahamonina misy atsika eto amin'ity betely ty ary lena moa fa ny fiarahamonina eto amin'ity tanàna ny Tomasina zay nametrahan'Andriamanitra atsika ty miaraka arytsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ianareo kosa taranaka voafity fanjaka zoro firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tena mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina inona tsara ianareo ny soratra masina taranaka voafity zany hoe kristianina zany riavana zany hoe fiangonana izany riavana dia olona ny fidian'Andriamanitra sy ny olona rehetra fa olona ny fidian'Andriamanitra ary miainga tamin'ny fifidianan'Andriamanitra nahatonga ny fiangonana. Zay no natonga la iteny malaza amin'ny Jaona 5:10 ny 5:40 hoe tsy ianareo izy no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo. Zava-misy arak'izany ava mifaneketsika fa olo mafidin'Andriamanitra isika
sy ny député ny tokony reareariavana satria olona ny fidy an'zareo fa ianao a de tokony irearea mihitsy eto amin'ny tanàna ny Tomasina ty fa olona ny fidian'Andriamanitra. Inona moa ny zavatra ataon'ny député raha marina feo mahoaka no entiny zay ary ianao nametrahana anao eto amin'ity tanàna ty koa raha marina de zay hoe mba ahafahan'Andriamanitra mahareny amin'ny feo ny vahoaka maro satria ao ny vahoaka tsy mihinan-kanina, ao ny vahoaka marary, ao ny vahoaka zay fantana fa manana karazana ady samihafa. Ianao ny tian'Andriamanitra ho refy hanao tatitra amin'iza amin'Andriamanitra zay ny havana mampifanjakam-pisorona ny fanjakam-pisorona, zay ny havana mampisorona ny fiangonana, mampisorona koa anao. Zay ela zay na kristiana ianao tsy hay mihitsy tsy fantatra fa manomboka androany a de ataovy mazava fa inona ho ny tenin'Andriamanitra taranaka voafidy ianao satria ny fidin'Andriamanitra ary fanjakam-pisorona ianao satria ny fiainan'ny vahoaka indrindra mafy vahoakan'Andriamanitra zay fantatrao fa rarahanao na anabavinao zay mentinao imatren'Andriamanitra zany hoe isanandro zany a no zao fibohana zao zany raha ny marina de fotoana tokony iresahanao amin'Andriamanitra. Andriamanitra resaka tamiko hoe i rahalahy Pierre androany ny zavatra misy amin'ny fiainany de tena miady honizy mivady tonga de raikitra anao vavaka ho aniza fa tsy hoe andao lazantsika pasteur zany andao lazana pasteur fa miady hony zareo ao vitsika to efa misoran'Andriamanitra isika tahaka ny Arona zay misorany Mosesy riavo ka ny fiainako ny fiainanao de le hoe fahatsarana sy mahafinaritra zay ihany, fahatsarana sy mahafinaritra. Anoho ny fiainatsika izany eto amin'ity tanàna Tomasina ity riavo na ivalana aretina io hoe zavatra tsy tokony tsisy plasy ty fa misy plasy izy le satria maro ny zavatra tsy ainatsika tsy velomatsika hanika lasa teo tanàna resy misy olona sasany avana mahavita hoe raha manana botika izy kristianina be tena zany sokafan'le botika mivarotra zany izy ratsinainy talata labila misy zoma sabotsy vavaka no mivarotra fa na andro ray tsy andianana am-piangonana hatramin'ny isiny confinement na andro ray kristianina disy fijery reny riavo tahaka zany manao asa koa izy tsy haiko na tsy haiko na inona ny asany fa miasa izy vitany mivoaka ny trano io satria andeha hiasa tsy ary manao asa izy fa andeha am-piangonana iko hatramin'ny isiny zay confinement zay nanino tsisy a de mbola te ilaza hoe anao fa kristianina zany olo zay zanak'Andriamanitra be zany olo zay averiko riavana amin'ny toerana misy anao ianao ary tenena amin'ny olona zay tsy ahita zay a ary amantaranao azy fotsiny tenena anao veranao mafa tany am-piangonana hamaly anao izy za tsy mandeha aby ary tsy vitan'zay fa za tsy mandeha aby fa izy koa zany inona zavatra raha tsy sainao koa mbola lay zavatra anakirono zavatra anakiray lehibe io mahatonga anazy tsy mandeha be koa satria sao de maty tratra ny coronavirus iza n'olona tsy mifaty riavo hony toteny fahavalo andiny fahavalo iza no mahatana ny ainy amin'ny andro afatesany rehefa tonga io de maneno tsisy afaka miteny hoe
aloha manomboka vavaka mangina izy vao manomboka vatratra sy le feotsontsy satria efa manao jeriatrika ray no sasany fehezina vava vehivava mahazo azy efa tratrana kasibosy sady vo tsivy andro alana amin'ny tany ety fa manao kasibosy izy riava teteny aminao ahy raisy lay ositra zay ametrahan'Andriamanitra atsika fa raha misy natao hoe zavatra tsara zavatra mahafinaritra dia ity fanjakan'Andriamanitra nametrahan'Andriamanitra ary eto amin'ny fiangonana riava no iainana an'izany ary tsy vitan'izany asehory mahataranaka voafety atsika fiangonana atsika kristianina manomboka androany fa zay ela zay riavana mety zavatra hafa ny miainanao lay fiainana maha-kristiananao fa raha fantatrao fa misy zany député zany ary misy mitsangana azy hoe député de Madagasikara ianao mbola ambony lavitra riavana ary manomboka androany atao fiainana zany rehefa misy olona mizara zavatra aminao satria raha lahanao izy mavesatra aminy le izy zarainy aminao dia manino ampafantaro an'Andriamanitra zay ampafantaro an'Andriamanitra zany efa zay riavana nananganana atsika eto amin'ity tanàna ny Tomasina fa tsy anao hoe anao gazety asana gazety basivava maro no karazana gazety amin'izao fotoana zao aloha tsy tenenina zavatra renao mba sekrenao manokana ianao ihany nare azy lasa mpahafantarinao izy ny olona rehetra efa tafalatsaka amin'izany dia misy problème ianao zany dikan'izany le fanahin'Andriamanitra zany tsy aiza tsy ao anatinao fa ny zavatra resahan'olona aminao hazono anao samyreny ka oenty eo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra ny vahoakanao tahaka an'izao fa manan'ino manana olana izy mba tiako Andriamanitra mba hovahanao ny olana zay anana adivaritra mihitsy ny ataotsika tahaka ny député tsisy jiro ao an-tanàna aniza ndao tenentsika hoe tanàna anankiray tsy zay mikory ny fahamarifo tena anankiray aiza moa ny tanàna anankiray any Ambovoro Ambatondrazaka tsisy jiro ao ny député n'Ambatondrazaka maha député n'Ambatondrazaka anazy manino nangataka izy mba hisy jiro ary mahafinaritra amin'izy iny rehefa tena irona ny fanjakana tokoa le projet tonga dia manino misy jiro tampoka nefa tany maizina tahaka zany koa nao riavana ny zavatra maizina ianao ny tompon'antoka mahatonga fahazavana ny zavatra tsy misy ianao ny tombon'antoka manino mampisy an'izy io noho ny amin'iza noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay miakatra min-danitra ka mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ray fatelo sady mambarana azy riava mba finaritra be eto dia inona lay zavatra tsara sady mahafinaritra nametrahan'Andriamanitra atsika izy dia tahaka an'ino tahaka an'ino namoriavana no asongadin'izany teny zany a fahatelo lehibe raha ny voalohany miavana ao amin'ny tompo fa tsara sady mahafinaritra zany faharoa miavana ao amin'ny tompo satria efa nosorana ho amin'izany isika fiangonana ny zava-dehibe fahatelo
miavana ao amin'ny tompo fa loarano-pitahina ho atsika izany. Averiko indray a, miavana ao amin'ny tompo fa loarano-pitahina ho amintsika izany. Ary inona moa ilay fitahina eto dia ilay fiainana manan'izany. Alohany andreny Jesosy efa teny hoe didy vaovao izy nomeko dia nino ilay fifankatiavana iainana eto ambony tany io a mbola io ihany ny iainana aiza anilany. Ka raha tsy mifankatia zany tsika perte indrindra, tsy hitanao tsony ilay fiainan-danitra fa fiainana ambony tany mety. Kanefa eto iavana dia mazava tsara mihitsy hoe tahaka ny ando any Hermona. Hanazava an'io zao. Hermona dia ilay tendrombohitra mijoalajoala avaratra atsinanany Galilea no misy azy. Tendrombohitra Hermona io a dia ambara amintsika koa fa mois de mars dia farakotra ranomandry na la neige. Ary mandraka ankehitriny zany amin'izao ora sy fotoana izao zany dia maninona tena ao anatin'ny la neige ny tendrombohitra Hermona io, ka mahatonga ny fitondram-panjakana any Palestina matafiditra vola betsaka satria ny la neige dia mois novembre no manomboka normalement zay, décembre moa izy ao tanteraka, manomboka janvier miditra indray ny atao hoe printemps zay hatramin'ny mois d'avril. Zay no nahatonga ny pasika zany a tsy tafiditra ao anatiny iny, tsy ao anatin'ny mangatsika raha ny tokony izy efa mafana. Fa io tendrombohitra Hermona io mois de mars izy efa manino efa rakotra ranomandry, mahatonga touriste maro mandeha aiza any Palestine, ka lasa fampidiram-bola. Zay no mahatonga ny teny Davida eto hoe fiainana izy tsy mandrakizay a, fiainana ho mandrakizay. Zay voadidina an'io zany a lay fiainana, lay fahaveloman'olona maro, karazan'olona avy amin'ny firenena maro tonga miazakazaka ary mandraky ty androany mbola tsy miovy zany. Ka lay ando lazaina eto a dia tena avy any any a no milatsaka lay ando dia izona lay tanàna masina akaiky ny Hermona manino misitraky zany amandona zany. Zany hoe Hermona zany lasa tendrombohitra andraisan'iny fitahina. Dia verina ihany lay teniko taria amin'ny voalohany hoe mamando ny tany ianao. Zay a mamangy ny tany ianao ka mahamando azy. Zany hoe iny ando milatsaka iny milaza ny fanatrehan'Andriamanitra tao ziona dia lasa loharano pitahina. Tsika kory avy raha zanaky betela ty marina ianao tokony hotsaronao zao zavatra ambara aminao zao. Raha nanomboky tsika nanao ilay fanitarana ohatra tsy mieritreritsika zany fa vita ilay fanitarana
ino ny zavatra misy mitoetra ary hitan'olona maso eto anivonyity tanànany Tomasiny ity raha mijery ny Betela dia ino fiangonana be zay mijoalajoala zay fiangonana tsy misy to azy ny olona makasary moa zany andro manalina teny ambe ambaranareo zany fa tsy tapaka mihitsy raha ny marina ry avana efa nampitoerin'Andriamanitra eto Betelana iny lay fitahina ary tsy ty sary ny fiangonana ty ihany no resahana eto fa izaho sy anao lay tena fiangonana Kristy mampo lohan'ny fiangonana fa izaho sy anao ny vatany Kristy ianao koa ry havana tonga loharam-pitahina ho an'ny olona maro amin'ity Tomasiny ty ary zay no andrasan'Andriamanitra antsika lay hoe taranaka voafity lay fanjakam-pisorona hatonga anao fitahina ry havana tahaka ny Hermona zay mandatsaka ando ao ziona ary tsy ziona rery any fa lay tendrombohitra manodidina azy rehetrarehetra rakotra an'izany ando zany avokoa ary tahaka zany ry havana ny fisiko ny fisinao ny fisitsika rehetra eto amin'ity tanàna amin'ny Tomasina ty zany lasa manino mahamando amin'ity tanàna Tomasina amin'ny fitahin'Andriamanitra arak'izany ry havana faranako ny afatra ekeo ry havana lay fahatsarana zay fanatafin'Andriamanitra antsika noho ny amin'ny finoantsika anisa an Jesosy Kristy averiko foana ane lay sary raha mijery an'io azo fijaliana iny tsika ne dia mahita pièce anankiroa tsy fa raha isorintsika ty pièce verticale ty ny horizontale ny hitatsika io lay signe moins ozy ny frantsay zay io lay négatif io ary ino io fa lay fiainana ambony tany io ary zay ny zavatra misy atreto a lay fiainana ambony tany misy atsika tena négatif tokoa indrindra moa fa isino zao valana retina zao dia milanino négatif fa io rehefa ampitsofoanao kosa lay verticale zay tsy izy fa Jesosy Kristy lay négatif lasa positif isika fiangonana zany ry havana lasa positif noho ny amin'iza noho ny amin'ny Jesosy Kristy ary zay fijery positif fihevitra positif ary indrindra moa fafanao positif zay ry havana fiainana mampanao zay fiainako zay a fiainanao fiainatsika rehefa nandray aniza an Jesosy Kristy tsika ary indrindra moa fatariny fanahin'Andriamanitra tsika moa zao zany tsy mahazo mikasy tanana tsy mahazo maninona tsy ho fa dianasekitra fa raha afaka tsika tonga dia fa natao hoe samy mandray lay tanana lay olona akaiky anao hoe teneny hoe tsika anao raha mahafinaritra anao raha nabary alleluia zay ny tokony fiainatsika teto androany fa tsika zao tsy mahazo manao sao dia kanefa ny anaovanao an'izany hoe tsy mahafaty anao fianao fotsiny mieritreritra raha manao an'izany tonga dia maty fotsiny atombo manomboka androany ry havana misy olona mbola hitanao eto a tsy ary nyresaka taminao dia mba manokana kely fotoana zany hoe le députén'Andriamanitra ka te vavaka ho anao zay raha mivoaka eto a satria mivoaka eto koa manko tsika manao par silence koa mivoaka tena mivoaka zafady kely rahalahy mba te hitondra-bavaka anao inona ny zavatra mba tokony hoe tomabavaka ny aminao satria io manko le olona akaiky anao io na le olona lavitra anao na le olona tsy fampiresanao iny olona andeha izy io andeha ho any an-danitra sanatria mivava hoe any be anao mbola ilaza hoe maratao kristiana be ty fa le olona ke mbola tsy ary resaka tamina any anao vao andeha ataotsika vavaka tsika anaty mbola ke zao ny fotoany ivavahana ry havana fa tsy any an-danitra zany efa zavatra hafa zay
fa etra ianao a lanio mitondra ny feony vahoakan'andriamanitra ny fiainana aseho fa fanjakam-pisorona no misy atsika mpisorona zany a manelanelana an'andriamanitra amin'ny olona ary tsika rehetrarehetrarehetra raha miray fo miray saina amin'izany a tsisy plasy eto tsony coronavirus zany noko riavana na rapitso azy io mety tsisy nony amin'ny anao mitsangana zay a io tsy resaka hoe anaova sarim-bavatsy zay ihany eo zay a efa elana rentsika mareny sarim-bava nefa le zavatra mirongatra foana fa rehefa toeranao lay fahatsarana nametrahan'andriamanitra anao a ary manomboka tokoa ianao milaza hoe député-n'andriamanitra za zay olona andahnao amin'izany aloha dia olona manino olona manana blainao manokana satria tsy hainy lay petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy ary tsy fantany koa inona kay zany fiangonany zany fa zavatra hay député zany a ery famindra zany na ro laratsiraka zany apetrao riavana fa ianao ny député ary andriamanitra nametraka anao amin'ity tanàna ny Tomasina ty zay mitsangananao ary efa voaositra amin'izany ianao ary tsy vitan'izany fa araka ilay zava-dehibe fahatelo ofisianao dia fitahina ho an'ny tanànany Tomasina ary maninona moriavana fitahina ho an'iza ho an'ny Madagasikara ary maninona moriavana raha mandeha lavitra kokoa tsika araka ilay teny Jesosy Kristy a rehefa nilatsaka ny fanamasina tamin'ny andro pentekoste ianareo ny vavolombelo kozy manomboka eto Jerosalema eranjodi Samaria ka hatrany amin'ny maninona moriavana raha ianao mihitsy tonga fitahina ho an'iza ho an'izao tontolo izao vinahitra ny eo an'andriamanitra reriany fahasoavana sy ny fidana ho atsika tsirairay avy amen. mbola iray vavatsika tompoko raha eo mankasitraka indrindra ny fitiavanao sy ny fandaminanao misaotra fa tsy navelanao diso anjara tokoa ny mpianakavin'ny finoana tamin'izao alady maraina izao indray no taominao sy navorinao eny fa na dia ampahany vitsymonja azy amin'izao efitrano mangina izao iay ny feonao mankasitrana namezanao ery nanoananao ara-panany iray mandrem-pitandrina nafahany zara sy napita ny tsara ho fantatra sy iainana mandritra ny androm-piainanay izay mbola omenao tsara sady mahafinaritra tokoa tompo raha ny mpirahalay no mifankaty izay raha teo nefa teny fanefa izay omenao mandritra izao volana itsona zao indray fa miavanao aminao tompo izahay tehirizo ambany fahasoavanao ny finoana sy ny fahalalana ny fahendrena fanamasinao miasamanakery mba ampifankaty tokoa ireto zanakao indrindra ny olom-boositrao ka ahafahanay mijoro vavolombelonao tompo ajoro izahay na amin'ny teny na amin'ny ansa mba ahafahanay mitondra mambavaka ny hafa satria teninao raha teo manambara fa mifampivavady ho sitrana ianareo ao anatin'izao arety mandringana izay voizina sy lazaina isan'andro tao tsy mba misy rivotra mitsoka vaovao iainana hafa tsy izany ampio zahay hitondra mbavaka ny namanay ampahery ny tanana miravoravo sy loalika malemy rehetra ny mpianakavin'ny finoana tsy mpiandry ihany tsy dekonina tsy mpitandrina ihany fa izay rehetra vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy manana anjara sy andraikitra tompo ampibebaka ny hafa hitory filazantsara hitondra mbavaka ny hafa mba tsy ho adinina aminay tsirairay avy ny tsy fahalalan'ny sasany ka avery azy any amin'ny lavaky ny elo tehirizo ambany fahasoavanao tompo ny finoanay tsy ho levina ambeara-piavinao Jesosy Kristy eny amin'ny raha olo-lanitra ankehitriny ary izay tompo mitondra mbavaka izao ray aman-drenitandrina izao ajoroy mandrakariva tompo mba ahafahany mitory sy manambara ny filazantsaranao arambara aminay ny sitraponao mba hanananay fahalalana sy fahendrena
ataon'ny olona ahoana koa no fahira tsisy mampianatra azy fa mpaheresy izy tompo mba izany hery ny fanahy asa mandrakarivo ahafahany manambara ny fahatsaranao ny fanavotanao ny fananao miasina zazarainao maimaim-poana ho an'izay rehetra mino sy manaiky ary mandray izany ankehitriny tompo mankasitraka sahady amin'ny valim-bavaka izay omenao fa faly izahay raha mandre fa hisokatra ndray ny fiangonanay amin'ny herinandroany tompo misaotra indrindra ny fiasanao misaotra indrindra ny fiainoanao ny vavaka fa tehirizay izay mba hanana faharetana mandrakarivo tsy ho ketraka na inona olana lalovanay amin'izao ora sy fotoana izao mitondra-bavaka izahay ny reny rehetra eto amboniny tany ninonina firenena misy azy reny izy tompo mankasitraka namezanao tombo nandro-pahavelomana natrapitrarany ireny mpianakaviana rehetra ity ora sy fotoana ity eny fa na dia ireo tsisy salama eo ambony fandriana azy fa mbola menao fofinaina fahavelomana ta io tompo tehirizo ampitomboy ny ara-panahy amin'ny adidy maro samy hafa izay etrehany ireny mpianakaviana eo anivon'ny tokantrano amin'ny asa fivelomana amin'ny fitezanany ankohonana amin'ny fanambarana ny fahatsaranao ka tsy hitsangamenatra tompo izany ireny mpianakaviana rehetra izany fa ho vavolombelonao tokoa ary jiro sy fahazavana eo anivon'izao tontolo izao amin'ny toeram-piasana tsongaina manokana amin'izany ny reny izay iombonany fiangonana eto amin'izao fitandremana misy anay izao fantatrao ny adidy sy andraikitra maro samy hafa efa nametrahanao azy fa namasinao arovy amin'ny loza rehetra izy ho teo ny asan'ny satana fahavalotsy anaikery aminy ka ny coronavirus sy ny arety mandringana rehetra dia tsisy akasika azy fa izy kosa dia efa menao famezam-pahasoavana manokana amin'ny asa tsara rehetra izay efa niantsonao azy ny rem-pianakaviana rehetra izay lavitra anay tsy hita kehitriny fa any amin'ny toerana maro samy hafa apetraka eo ambany fahasoavanao koa momban'izy ireny tompo ta io sy amasino toany fanamazoto mba handroso amin'ny asa tsara dia mifamponanao ka ny andro sisa rehetra izay mbola menao azy ty ambany masoandro any dia mba hanjakan'ny fiadananao tanteraka nanan'izy ireny fahendrena sy fanolora-tena ka handroso mandrakariva ao aminao Jesosy Kristy mitondra-bavaka izahay tompo ny président ny FJKM toany fanamazoto isanandro jereo ny ankonany sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra mba ho feno ny fiadananao tolory azy ny saina feno fahalalana sy fahendrena ahafahana manitatra ny ambaindainy ny fanjakanao fa sarotra tokoa izany asa izany ary ankehitriny ara tompo dia lasa tao fananany fanjakana ny fiangonanao ka omeo hery tompo iny mpanomponao iny mba ahafahany miady amin'ny asa tsara rehetra amin'ny fanokafana amin'ny fiangonana amin'ny fitondrana mambavaka ary amin'ny fitoriana ny filazantsaranao ho vavolombelonao izany ambasadorony lanitra tompo olona voafidinao ampamirapiratra ny tavanao amin'izao firenena izao ary any amin'ny voninahitra ao sy ny herinao mitondra-bavaka izay ny firenena malagasy tsisy miafina aminao kanefa kosa tompo na inona zavatra misy ny valana retina maro samy hafa mpandresy izahay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy fantatra izay soritra retina na inona fa fantatra efa ny anaranao mahery miaro sy mampandresy anay izany no mampijoro anay ankehitriny ho vavolombelonao mitondra-bavaka izahay ny tsy salama rehetra naiza toerana misy azy tompo ny tananao mahery tantana sy vimbina azy reny ny fanamasina ampahery sy ampatsiaro mba hibanjinan'izy ireny anao Jesosy Kristy fa tsisy anarana hafa azahoana famonjeny ety ambany masoandro afa-tsy ny anaranao irery any ny any amin'ny tombo masina tompo ianao nefa any ianao no anasitrana ka ny asa maty satana fahavalo dia didina sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy anaikery tsy anapahefana izay efa mifatorana ho any amin'ny farimy rehetra afy sy any amin'ny lavaka tsy hitanao mitondra-bavaka izahay tompo ny zanaka amin'ny malagasy iray manontolo taona fotsy izao taona 2024 izao eo anivon'ny nofo izany fa mifantatra kosa dia eo amin'ny fitarihan'ny fanamasina dia hiasa manaikery ianao an'olo-tsaina feno fahalalana sy fahendrena ny zanaky ny malagasy iray manontolo ka hitahiran'izy ireny eo ambany fahasoavanao hitahiry izay rehetra fa hinarana tsy hisy hovery anjavana na ho raraka fotsiny ihany fa hitombo mandrakariva ary ny finoana sy ny fahalalana satria tao anatin'ny fioboana ny zanaky ny kristianina dia mihiboka miaraka aminao Jesosy Kristy fa tsy toy ny zanaky izao tontolo izao variana amin'ny filma sy ny filalaovan-dratsy
tompo tehirizo nefa satria nofo ihany izy reny ampalalao ny fanjakanao sy ny fiadananao mba hitombo mandrakariva tompo ny finoana amin'ny fahalalana ny fahendreny mba tsy hitovy amin'ny zanaky ny tsy mino ary afaka mihitsy jesosy izany zanaky Madagasikara izany tompo ianao efa ntefa tsy avelanao hitovy manompo anao sy ny tsy manompo anao mitalao aminao rehefa izay toany tompo mandrakariva ny fanomponao tsirairay avy fa mbola maro ihany koa ane jesosy ny zanaky izao tontolo izao variana amin'ny filalaovan'ny ratsy maro samihafa tao anatin'izao fioboana izao izy anefa no andrasana izany fa maro be ny depite anao jesosy efa fidinao anefa izao tontolo izao hitory sy hanambady hijery isa-tokantrano eny an-dalambe rehetra eny hijery ny fanao ratsy maro isan-karazana izay ataon'ny ankizy ka say hitory sy hanitsy amin'ny fitiavana ary amin'ny indrafo tsy hanilikilika an'izy ireny satria miaina ao anatin'ny tsy fahalalana izy na mihitsy malalanao mihitsy koa satria malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana mankasitraka indrindra tompo fa Andriamanitra tsara sady mpamindra fo ianao Andriamanitra mpamaly vavaka ianao betsaka ny zavatra efa nangatahanay teo aminao fa mbola tsy nisy nololavinao izany satria ianao efa ntefa zay rehetra manantona anao dia tsisy nololavinao mankasitraka indrindra Andriamanitra tehirizo mba amin'ny fahasoavanao zay mba hijoro sy hiroso mandra-piavinao eny amin'ny ranolanitra ampitomboiny finoanay sy ny fahalalanay sy ny fahendrenay ary zay rehetra tokony natao nefa tsy vitanay dia amin'irao fo zahay tompo ary tantany sivimbino ahitsio zay rehetra tsy mety aminay satria miara-mila anao ihany koa izahay ianao no mibaiko sy ny feanay amin'ny lalana rehetra izay alehanay misaotra indrindra tompo amin'ny fenonao izany vavaka izany koa izany vavaka izany tompo dia farananay amin'ilay vavaka izay nampianarin'i Jesosy Kristy mpiana ny fahizay manao hoe rainay eo izay an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety akany tahaka ny an-danitra meo anay ny izay nasaza anay ary mamelany elokay tahaka ny mamelanay izay meloka taminay aza mitondranay amin'ny fakafanahy manafana amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Satria efa namarako teo zany fa androany Andriamanitra manositra anao depite zany dia oka zany mba ho mot de passe-tsika rehetrarehetra mba hifangaro voraka zany ny olona rehetrarehetra manomboka androany ka misy depite marobe amin'ny tany eto amin'ny tanànan'i Tomasy toka rehefa mifankahitsika dia misy le depite zay na rehefa vehivavy izy dia manino madame la députée zay raha zaza moa dia hoe Sarizandry députée amin'ny députée riavana samy manambarany finoman'Andriamanitra ataontsika rehetra raitsy zany manambarany finoantsika milay fanampiakoana apostolika izay raisantsika amin'ny fiangonana masina manerana misaotra izao mino an'Andriamanitra naterana hoy ny soratra masina atolotra ho anareo reny rehetra indrindra moa fa ho an'ilay reny olonantsika androany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hanome sainanao sy ampianatra anao zay lalakalehanao ao hitsinjo anao no masoko ka hanolotsainanao ao izany no teny izay entina atolotra ho an'ny reny rehetra sy ilay reny omonana mba omen'Andriamanitra tolotsaina mba hiaraka amin'ny fon'Andriamanitra ka hitsinjo azo mandrakariva hanolotsaina azy amin'izay rehetra ataony dia hivavakisika saotranao dia misaotranao zay Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao ny fiangonana misaotranao zay satria omenao tombonandro ka nao anatin'ny atao hoe vanim-potoana zay
somary manahirakirana eto amin'ity zao tontolo zao ity, dia tsy diso anjara izay fiangonanao, tsy diso anjara ny zanakao fa mbola omena fotoana ka afaka mankalaza ny fetiny reny, afaka miarahaba ireo reny rehetra zanaky ny fiangonana, ary miarahaba manokana ihany koa ilay reny iombonana izay napetraka ao eto amin'izao Fitekema Betela Tanambao fahadimy izao. Andriamanitra tiana ianao, atolotra sy apetraka am-pelatananao ny fiainan'ireo reny rehetra, indrindra moa tonononay manokana hatrany ilay reny iombonana, reninay fiangonana eto amin'izao fiangonana Fitekema Betela Tanambao fahadimy izao. Mba ho ampy ny fifaliana sy ny fitahinao tokoa ny izy, ho tahinao ny zanany, ho tahinao izay rehetra nanany, ho tahinao izy raha mitoetra, ho tahinao izy raha mandeha, ho ambininao, ho tsonjovinao ary ho arovanao amin'ny ratsy rehetra eny amin'ny lalana rehetra izay andehany. Dia faly ny fonay Tompo ka mametraka ireo reny rehetra ihany koa eo an-tananao, mba tena ho reny manana tolotsaina avy aminao Andriamanitra neny reny eto amin'ity fiangonana ity, ka mpandroso mandrakariva sy hikatsaka hatrany hatrany ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, hikatsaka hatrany hatrany ny fampandrosoana ny fiainan'ny ankohona, dia ilay reny izay tena tia ary tena tia amin'ny fo rehetra. Dia arovo mandrakariva Tompo ireo reninay ireo, omeo azy ireo ny fifaliana sy ny fiadanana, aza mahafoina mahasaraka azy amin'ny lalana rehetra izay alehany, amin'ny asa rehetra izay ataony aminy koa. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no nandratana izany tolombavaka izany. Amen. Misy amboara-tononkalo atolotra ny reny izay tonga eto sy ireo reny izay tsy tonga eto, ary indrindra moa fa ho an'ilay reny iombonana izay ilontsika fa ho tafita any amin'ny afaka amin'ny firaren-tsoso ny fiarabana izay atolotra ny fiangonana azy. Olo-toka namantany tena sarotra donoina, ka namangidina ny mamy indroneny eo an-trany. Tena mamitotately ny fitiavanao roneny, tsy sandaina na vidina fa omena ampifaliana. Raha misy olona nijaly sy mitondra fahoriana, mitomany ny ankindrindrina irery, dia anao roneny tiana. Fa n'olo-tsaina tena endry, tsy mahandry andro, tsy mahandry alina, ka hidagano ny joro, dia ineny tsy matory. Ho tahinane anao roneny, ka ho feno fifaliana, ho ambinina tokoa ho sakambininy Jesosy. Dia izany no amboara-tononkalo atolotra ireo reny rehetra, ary atolotritsika ihany koa ho an'ilay reny mbolantsika. Tahin'Andriamanitra ne anareo, ary ho ambinin'Andriamanitra tokoa amin'izay rehetra ataonareo. Afaka mipetraka andreo. Riavana amalina zao fotoana zao tsika, nefa misy reto zavatra vitsivitsy reto izay tsy maintsy ajoro. Voalohany indrindra ho anareo reny izay tsy arovana ny rano manokana. Tarika atsika teto ny raom-piangonana izay, fa za manokana efa nivavaka tamin'ny alina, tsy folina moa no teny izay mizarainy ho an'iray. Mialohan'io zaraiko an'izany, mbola angataka anareo rehetrarehetra reny hitsanga. Raha misy ny atao hoe reny, dia misy ny fiadohany zany, ary izy moa ny anaran'ilay vehivavy voalohany izay noharian'Andriamanitra. Dia ny Genesis 3:7 io no fehezam-boninkazo atolotra anareo no 5:20. Raha mety anareo mba ho vakitsika mafy izy io.
Genesis 3:7 hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary nanao ny anarany vadiny ho hoe Eva satria izy no reniny olombelona rehetra. Zany hoe tsy nisy olombelona teto ambony tany teo raha tsy teo Eva. Ary jere tsara ny fisinao amin'ny mahatsanganana mahareny anao, tsy ho nisy mihitsy zany olombelona zany raha tsy teo ianao zany lay Eva. Ary inona no hevitry le hoe Eva? Jere tsara kaikin'le Eva misy soratra ray eo akaikiny eo, dimy ozy a ny heviny amin'ny teny hébreu ny atao hoe Eva ozy dia aina. Zany hoe ianao zany a aina ho an'ny tokantrano zay misy anao. Ary raha miasa ianao dia aina ho an'ny mpiara-miasa aminao. Eo anivon'ity fiarahamonina ty zany manino loharaminaina ianareo reny rehetra ka lanjao reny anarana zay meny tomponareo. Zay tany misy anao, zay toerana misy anao, zay fotoana misy anao dia mitondra aina. Arengany ho amin'izany ny ijoroanareo. Za moa dia afaka amin'izay sy tabe mihitsy eto fa tsy ny raha matotsy eto satria ny anarany Eva. Santaoko izy mahay an'izany fa zany ny anarany zany. Vao nirotsaka fotsiny le hoe izy a natolotr'Andriamanitra ho vadiko, jereko izaka ny anarany hoe Andrianalaina Manuela Marie zalahy zany nampahazo aina anazy mandraky ty androany. Ary tsy etimo izy satria nozao toerana zao zay lazay fa kely a alaon'ny olona rehetra ozy hivavaka fa za ozy afaka mandefitra. Zay ny tsy natongavany eto fa tsy hoe natory izy no tsy natory izy ade tory koa aza rehefa aveo mahandro fa ho avy an'izy a fa navelany hoe alaon'ny olona hivavaka papa ozy fa za afaka tonga ihany mampalalaka anao zay. Ka zay a dia miarabanareo rehetrarehetra engany ny fisinareo a mitondra fiainana manomboka amin'ny tokantranonareo eo amin'ny fiarahamonana metrahan'Andriamanitra atsika ary manenana izao tontolo zao zay anisan'ny Kristy atsika ijoroantsika ho vavanbe. Mahery izay mahazo mipetraka ianareo. Lady voalohany indray koa ny androany alady zay anatanterantsika fiaravana reo teraka volanatsiona izy daholo moa zany zany miteraka volanatsiona rehetra mitsanganonareo ka tsanganonareo fa zay anao happy birthday zay anao ambary za somary lava ihany ny fotoana fa zay anao happy birthday zay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Thomas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, sisters. Happy birthday. Ny bokin'ny obolana fahatelo zay no tenin'Andriamanitra zavanay anareo a ny andininy soit ya bokin'ny obolana fahatelo ny andininy faefatra amin'ny telopolo hatramin'ny andininy fahadimy soit misy diso tsy pelona kely
toko fahavalo oabolana fahavalo ny andiny fahaefatra amin'ny telopolo hatramin'ny andiny fahatimy amin'ny telopolo hoy ilay teny eto hoe sambatra zay olona miaino ahy ka miaritono mandrakariva eo mavahadiko ary miandry eo amin'ny tolam-baravarako fa zay mahita dia mahita fiaina sady mahasitraka ianareo rehetra teraka volana aprily zany amin'ny volana jona dia ataovy tanteraka mihitsy hoe io fahasambarana io a dia fiainana natolotra Andriamanitra nareo noho nino no ny fiainonareo azy zay ny fiainonareo azy vao manokatra baiboly fotsinareo dia ho sambatra ao tsika ary tsy vita zany fa ozy ny tombo eto hoe mahita ino ozy mahita fiainana sy mahita sitraka avantsy ingane zany tokoa anamarika atsika tsirareka vavakisika saotra Andriamanitra ny amin'ny reto ralahana bavy zay menao tokoa tombasoavana mankalaza ny tsingeritaona na nanterano zany na mariage zany tompo na nrandraisana asa zany na maro ireo fahasoavana zay fantatra fa natolotra lay ataovy tanteraka amin'izy ireo tokoa tompony zany atao hoe sambatra ary sambatra satria mahita anao ka mahazo fiainana mahazo sitraka avy aminao amin'ny zavatra rehetra zay atao zany tokoa ny Andriamanitra no andravahanao an'ity 2020 ary lena moa fa ny taona rehetra zay mbola hifandendika avelomana amin'ity tany ity olo sambatra ny mpamponao ianao Andriamanitra ametrahanay ny fiainana ny ady rehetrarehetra ary lena moa fa ny amoaka azy ho mpandresy anatin'izany ady zany no angatany indrindra misaotra eo amin'ny anaran'i Jesosy amen petraka ia tsy adino riavana lay fanambarana teo a fa isika zany miverina araka lay teny sy miantsony fobertskelma itsika zany knefitskelma rehetra hoe kirta isanaraina zay dia ny alahantsika mivavaka tahaka lefa mazatra ary manaraka ny fipetra araka lefa voalaza dia tsika hitsangana mivavaka tsika sady ilainy sodrano fa misy mpampon'Andriamanitra itya manolotra ampafolo-karena 60,000 ariary 40,000 ariary ho amin'ny pasteur 20,000 ariary ho amin'ny sacristain mivavaka isika dia aorian'ny vavaka sy ny sodrano mira fifoazana 7 sy 300 mindriny voalohany sy mindriny fahatelo hoe raiky oza misaotranao zay ny rahatsika niavaka amananatsika am'izao fotoana izao saotranao zay tompo satria niombona tety tokoa ary miombona tamin'ny fahasoavana hanangananao nay fiangonana ka hitoetra amin'ny tsara hanao zay mahafinaritra eo masonao Andriamanitra ary eo masonay samby olombelona mba ho tsara sady afinaritra tokoa tompony fiarahamonina zay nametranao ary zany fahatsaran'izany tompo efa mizara sahady aromponao ankehitriny manolotra mpahafolo-karena izay angatana indrindra ny azo ahonao tompo mampitoetra le fahamarinany teninao hoe androtsahako fitahina manana ambiampo ianao Andriamanitra tsy fizahany-toetra zao atao zao fa finoana ho araiso ankasitraho ary ampitoery tokoa tompo izay rehetra etaetam-po ananana ny mpanomponao mba fifaliana ho azy mandrakariva ary indrindra moa fa ampahery tompo ka omenaka hanosoranao azy hatrany ho pisorona Andriamanitra
ho dépité araka ny voalaza teo ka maro tompo ny fiainanay izay efa niafinatry ny ela ho renao any an-danitra ary indrindra moa fa androtsahanao kosa nefa tompony fitahina ho retorony zany saotra Andriamanitra raha afaka niaraka teto izany tovy tafitoetra aminay araka zany a nitsodranomasina zay tononona ankehitriny amin'ny anaranao Jesosy Andriamanitra ny fahasoavana zay efa miantso nareo ho amin'ny voninahiny mandraka izay amin'ny Kristy izy ane ahatanteraka sy amporona rampitoetra nareo ho azy ane ny fanjakana mandraka izay mandrakizay fa ho aminareo rehetra izy amin'ny Kristy ny fahasoavana. Amen. Petragani fondo sami vavaka mangina voninahitra ny Andriamanitra regany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Pastor Sakao.